Zava-nitranga teny ampanefiteny fa raha ny zava-nitranga teny amin'ny lalam-pirenena fahatelo iny ihany koa dia matety mpitranga ny lozam-pifamoivoizana eo amin'ny PK 19 manaraka izay lalam-pirenena fahatelo izay farany teo ary dia fiara kely iray ny fantatra fa nandeha mafy ary dia nifatratra tamina toeram-pivarotana iray noho izay fandehanana mafy izay. Tao anatin'ny herinandro monja dia roa ny lozam-pifamoivoizana nitranga teo Soamiandalana Fokontany Ambodifaitra teo amin'ny faritra manodidina ny borne kilometrika 19 manaraka ny lalam-pirenena fahatelo makany Talatavolonondry. Omaly hariva izao dia fiara Peugeot 205 iray no nirimorimo ary nifatratra tany amin'ny trano fivarotana anana sy lasopy. Ny fototra ity loza ity dia noho ny amamon'ny mpamily. Tovolahy enina no tao anatin'ny fiara kely ity ary tsy namenatra azy ireo ny napideran'ny toaka sy ny tsakitsaky tamin'ireo mponina tao an-toerana na dia nisy aza ny loza. Mbola nitabataba ihany koa izy ireo fa rehefa tsy nandatsahadra sy namono olona dia tsy ahoana. Mbola nivazavaza sy nandrahona ireo nakasara ny zava-misy ihany koa izy ireo. Tao an-dakozia nanendy kafe teo an-dakozia. Tsisy fa voalasa kely tao avaratra tao le zanako kely sy le lehibe io voalasa kely tao. Dia tonga dia ahoana fandehan'ilay zavatra io fainonao azy? Na hoe zavatra mipoaka be avy dia nitsikily teto am-baravarakely efa tômôbilina mivilana be nitsofoka teto no hitako dia tonga dia lasa nitsoaka nandeha mivoaka tany an-tokotany. Tazanao zany tsy foan'ilay tômôbilina teo? Ay. Tazanao tsy foany avy any? Kivilivily be Efa zany? milohany efa andeha hitsofoka ohatr'izao nitazaka avy eto am-baravarakely dia tonga dia nitsoaka. Tena simba be ilay fiara ary rava tanteraka ilay tsena kely. Soa fa tsy nisy ny ainana fohy. Na izany aza dia betsaka ny fahavoazana satria niongotra ny poto mitondra herinaratra izay nitarika fahatapahan-jiro teo an-tanàna. Efa nandray nandraiky ny zandarmaria teo amin'ny poste avancé Antanambao ary notazon'izy ireo ilay mpamily mba hanaovana fanadihadiana. Ny tompon'andraikitry ny jirama dia nanambara fa hitakionitra amin'ny fanarenana ny simba. Antenaina fa hisazy enjana ampiarina amin'ny olona mitondra fiara rehefa tena mamika miterazoza ho an'ny mpiarabelona. Marihana fa efa saika nandona olona izy ireo talohan'izao loza izy.